isika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako. Eto zany dia mijoro vavolombelona ho antsika. Ny joroako vavolombelona eto zany dia mikasika ny fahitana izay hitako. Za zany rehefa natory zany dia tao anatin'io fotoana io avy tezitra zany. Dia rehefa tezitra dia tonga dia natory zany. Dia tao anatin'iny dia rehefa natory dia nahita fahitana zany. Dia ny fahitana hitako nahita an'i Jesosy zany ny lohany tsy hitako fa akanjo fotsy tena mamirapiratra be mihitsy ny hitako, tonga dia fahazavana be tsy zakan'ny maso mihitsy zany. Dia tao anatin'izay zany dia nahareho feo mafy be dia io feo io rehefa niteny anahy dia nibedy anahy zany ilay feo hoe tsy mila mitezitezitra zany dia mila mahay mamela heloka zany, satria za zany tao anatin'io za tonga dia natory io dia nanana alahelo zany. Dia tao anatin'izay dia nibedy ny tompo hoe mila miala amin'ny fitazomana lolo-po zany, ny fitazomana ny alahelo, ny fahatezerana. Dia rehefa taitra moa za tao anatin'ny torimaso, tao anatin'ny fahitana izay hitako dia nangataka famelana tamin'ireo fianakaviako, tamin'ny mamako sy tamin'ireo zandriko sy ny manodidina anahy zany dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy ny amin'ny fahitana izay hitako, satria manoro zany ny tompo, mabebaka anahy ny tompo dia voninahitra ho anazy irery fa tao aorianan'izay zany dia tsy mitazona alahelo izany, fa raha misy ary ny alahelo kely dia tonga dia mifona amin'ilay olona manodidina azy, zany hoe mifona aminao fa nanana alahelo aminao teo. Dia voninahitra ho an'i Jesosy ny amin'ny fanafahana izay nomeny anahy. Amen. Masina ny tompo, masina ny tompo, masina ny tompo, andriamanitra